Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Nandefandefende sy mba nanisik ampunyang palay aminiran ampifaliana ampitiavana no hiarabana atsika ny mianakavy izay manaraka ny zao fandarana eto amin'ity fahita lavitra ity. Tompondray hitantsika a ary ho ampitombona amintsika ny mandrakarivany ny fiadanan'i Jesosy Kristy mba hampasoavana tompoko. Mbola ao anatin'ny fotoana izay iarahana amin'ny trano fivavahana Vahaon'ny oloko tsika amin'ity asabotsy fa 7 ny volana sy ny asabotsy fa 4 ary ny fa 13 ny volana May taona 13 ity. Ao anatin'ilay loha hevitra mankotrakotraka tsika hoe grand défi et combat spirituel, hoe fanambo lehibe ary de tena misy vavaka fanafana eo no eo, misy vavaka fanasitrana eo no eo raha ireny fotoana lehibe zay totsaitsika tamin'ny herinandro reny tena hitanao mihitsy hoe miasa Andriamanitra, manasitra an'Andriamanitra. Izay indrindra no antony anaovana an'ity fandarana mahafinaritra androany ity dia ny tenako no tafiaraka amintsika eto. Alohan'ny hitondrako ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anatanterahana an'ity émission ity. Maro Andriamanitra ny olona izay mangetahitanao tapitalakale, tia hita zavatra atao, tia nangan-javatra. Omeo hevitra indray izahay androany amin'ny alalan'ny teninao ary omeo fampianarana vaovao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Teninao dia hainao an'izay mahazo ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ka mipetraka ampianatananao tompony fotoana saotra raha eo. Amen. Ety amin'ny espace Vahaon'ny oloko ety amin'ny Ankiriry ampitan'ny bazary may dia ny paradise teo aloha zany no anatanterantsika n'ity fotoana ity amin'izao sabotsy izao. Ao ihany koa ny ary amin'ny trano fivavahana Vahaon'ny oloko Mangarano 200 metatra ao ambadiky ny Damascos no ahitantsika n'ity fotoana toerana ity anatanterantsika n'ity fotoana lehibe ity. Ny tenako sy ny Pasteur Rijasoa no miaraka aminao eto Tamatave. Afana vaika ny fanatrian'Andriamanitra mihoatra lavitra n'izay fahitantsika tamin'izay, zay mbola tsy ary ny renao no renao, zay mbola tsy ary no tsapanao no tsapanao satria ao amin'Andriamanitra dia misy qualité na valim-bavaka vaovao isan'andro ka zay no anisany anton'ity fotoana zay totsaitsika ity. Itsy andanany zany koa nefa manonona daty kely ihany ny tenako dia ny larobisy ny alakamisy zany hoe 26-27 avril 3-4 mai 10-11 mai samy manomboka amin'ny 12 atoandro dia totsaitsika n'ity fotoana ity amin'ireo toerana anankiroa zay voalaza ireo. Miezaka mandefa ihany moa zay mity défilement io mandeha ambany io le izy fa apitapitako eto fotsiny zay rehetrarehetra zay mahotaka atsikany. Zay ngamba ny amin'iny fa vetrany hita ao anatin'ny tenin'Andriamanitra satria zay ny tena ivony atony iakarana esehatra eto amin'ity fahita lavitra zay anaovantsika n'ity fandarana ity. Aty boky Apokalypsia ty tenin'Andriamanitra ty dia teny zay matetika tsy dia fitorina pasteur loatra izy ity matetika ohatrany tsy dia sanam-panompon'Andriamanitra loatra fa indraindray isaka ny toejavatra mitranga eo anivona fiarahamonina tokantrano no mba andrenesana an'ity tenin'Andriamanitra ty kanefa tena important ity teny tompo ty raha lasana bava.
aty amin'ny bokin'ny fanambarana ao amin'ny faefatra ambin'ny folo fanambarana faefatra ambin'ny folo na ihany koa hoe apokalypsia 14 dia ovakitsika le teny eo amin'ny 12-13 zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Aloha tonga dia le 13 aloha tonga dia le 13 no ovakitsika n'izao no voasoratra. Ary ny refeo avy any an-danitra aho nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany no manaraka azy. Averiko ihany apokalypsie 14-13. Ary nareo feo avy tany an-danitra aho nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Raha misy ny karazana zavatra zay tena atahoran'ny olombelona indrindra ety ambonin'ny tany izay mitazona larana voalohany angaho raha jerevana amin'ny akabeany dia ny fahafatesana. Ny fahafatesana no anisan'ny zavatra zay tena angovitan'ny maro, na lehilahy io na vehivavy io, samy miara-matahotra an'izay avokoa ny olona rehetrarehetra. Ny olona marary dia mitsabo tena ary dia mandany vola anapitiapitisany maro ialan'ny firenena zay misy azy, zany hoe miova résidence mihitsy miova firenena, miova capitale, mitady fanasitranana, mitady vaolana ny amin'izay aretana zay, mandany vola. Raha miteny le mpitsabo manao hoe tsy mety raha tsy evakena any a France dia atambatambatra amidy ny tanimbary, amidy daholo ny karazana fanaka ao an-trano zay valeur rehetrarehetra, atambatambatra ny vola avy any amin'ny fianakaviana evakena any andafy le olona. Ny antony matahotra fahafatesana izy manao an'io, sao maty n'io aretina io dia midepense fortune izy. Matahotra fahafatesana ny ankamaroan'ny olona maro. Zany ny zavatra zay hita, zany ny zavatra zay tsikatra zany etsiro magagana nefa ty tenin'Andriamanitra ty eto ary raha mijerytsika dia hoe sambatra hoy ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Ny maty indray ve zany ny sambatra? Ohatrany hoe za maty anaka ve zany ny sambatra? Za maty vady ve zany ny sambatra? Za maty tena ve zany ny sambatra? Za maty fianakaviana ve zany ny sambatra? Fa jerevy tsara ny teny soratra, sambatra izy ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo, izay maty ao amin'ny tompo. Averiko na raha mamerintsika nisa roa telo dia izay maty zay le nitenenintsika zay mihitsy. Ao ihany no mahita fahasambarana isika. Ka eto tena milaza aminao fa inona moa ny fahafatesana? Ny fahafatesana raha lasana avy amin'ny tompo dia tetezana anankiray izay hiampitatsika ny amina monde invisible, hialantsika ny amin'izao monde visible izao. Tetezana anankiray izay hiampitatsika ny amina tontolo tsy hita maso, zay mety ola miafina izy ankehitriny, hialantsika ny amin'izao tontolo hita maso izao. Izay ny fahafatesana. Ka noho izany raha miresadresakitsika ny androany makasika nyty tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokin'ny apokalypsy ity dia zavatra zay tena tokony tsy ampatahotra atsika ny mihitsy ty zavatra ity, zavatra zay tena tokony tsy ampangovotra atsika izy ity, satria tsotra be ny antony raha te hiala ao anatina fiainana hita maso ankehitriny zao. Io ny olona ny ray androany hiampita amina fiainana avy tontolo rehetra tsy hita maso dia tadidio raha lasana bavy amin'ny tompo fa ny fahafatesana ihany no tetezana anankiray zay ahafany miampita amin'izany rehetra zany. Ka betsaka ny olona zay matahotra fahafatesana. Ny ankoatra zao ihany koa dia ty zavatra misy ihany koa ireo karazana olona matahotra fahafatesana fa tsy matahotra mandeha amina fiainam-pahotana. Averiko matahotra fahafatesana izy fa tsy matahotra mandeha amina fiainam-pahotana. Betsaka ireo karazana olona zay miova toerana, sy hoe na eno ny bitsika ny fanay masina ny teny taminy izy manao hoe mialay ao amin'ny tany niavanao, amin'ny tany razanao dia atonganao firenena lehibe fa raha manomboka tsapany hoe masisisy ny fahenon'ny fiainany, ny toetrany,
manomboka enoen'olona lay lazaratsy amin'ny zavatra zay ataony, manomboka enoen'olona eny hoe manomboka miely eto amin'ny olona ne zany fitondrantena adala zay ataoko zany a, de misy olona miova quartier matahotra fitsaram-bahoaka izy sao de maty raha mangalatra izy a, ialany aty Mangarivotra andeha hipetraka ary amin'ny porsaiterie a, matahotra fitsaram-bahoaka izy sao de salatry dirana fahafatesana. Miala aty an-drano madio izy a, mandeha miazakazaka mandeha mitsoka ary Antanambosaika ary miova quartier a, matahotra an'ireo karazana zavatra fahafatesana ireo. Zany ny zavatra misy olona mitehitena nefa raha lasana bavy a, fa ny fifikiratsika sy ny fandehanantsika ny amina fiainam-pahotana de efa karazany olona zay efa mifaly sady ao anatina fiainam-pahafatesana zany olona zany, satria ny olona maty ao amin'ny tompo no mahita fahasambarana, fa ny olona rehefa mbola velona ka mbola mandeha amin'ny fiainam-pahotana contre ny olona zay fa manarany tena sady any amin'ny fiainantsika zany olona zany. Izay indrindra riavako, izay indrindra no anisan'ny antony zay anapitana ny teny tsoratra masina eto. Ny Baiboly moa de mampianatra fa ny marina ozy izy no afaka atsika ny tsy ho andevo, ka raha tsy fantatrao ny zavatra zay tokony ho atao a, de zany no mahatonga ny olona mitsaraparapa mitsoka n'izany fahafatesana zany, kanefa lalana anankiray zay tsy maintsy ampitany be sy ny maro a izany zavatra zany. Ny zavatra zay tiako avitra ao anatin'izany de tsotra be, aza matahotra ny ho faty fa matahora ny ho very. Za matahotra ny ho faty zany ianao fa matahora anao ny ho very, fanontaniana mipetraka de hoe ao ambadika ny fahafatesana hoaizy ianao, satria mbola misy fiainana akoatra ny fiainana iainantsika ankehitriny zao io ao arinany zany tranga ny fahafatesana zany, tsy mijanona ao anatin'ny fasana ny olona, tsia ka noho zany tokony tsy ho atahorana zany, fa ny zavatra zay tokony ho atahorana de tsotra ny fahatahoranao ny fiainam-pahaverezana. Izany ny zavatra zay tokony ho atahorana. Tsy raha tsy roa ny olona rehefa tonga ny fotoana rehefa misy an'ireny fahoriana ireny a, de misy an'tony teny-tsoratra masina zay alaina reny hoe nantsony rainody any aminy ny namanay ny avanay malalanay ranna de natateraka ny fiazakazanty aty ambonin'ny tany izy ka de de za manokana misy fambotona mandinika an'ireny hoe satria misy amin'ny karazan'olo reny a tena ny liba tao anatina fiainam-pahotana 100 isan-jato izy fony fahavelony, fa kosa nefa izy kosa de nanao adidy tao anatin'ny fiangonana. Misy an'izay fianakaviana araikiray zay mpitsabo izy io docteur, ina ny zavatra misy tena tsy adiniko zay tranga zay a tatia districtny Manoro a no nisy an'ity histoire ity. Rehefa misy olona marary eo amin'ilay tanàna ka Manoro mo hitatsika ny tanàna somary kelikely any ty Manoro ty a, raha oharinao amina district hafa de somary mba kelikely any izy, de mitsabo an'le olona marary le rahalahy i docteur io a, de tena hitanao mitsy hoe tena mpitsabo izy ka mpitsabo izy. De nisy fotoana nefa rehefa nipoka ny réussir ny business nataony a sy ny rafivaviny vadiny, zany hoe vadikeliny zany ranomarina, de ny andeha niarany libatany zareo a, ny andeha niarany libatany reo, de nisy an'ty le anabavy pelopeloka aty amin'ny tanàna am'ty quartier aloha mba tsy hanonona anarana toerana fa manjary lasa manahirana, de hita foana io anabavy pelopeloka io a, matetika isanandro hita foana, fa tao ao anefa nisy vanim-potoana tsy de hita loatra le madama iny 2 jours, de manomboka kodikody ny olona teo an-tanàna hoe nakaizy, de nisy olona sasa satria efa manomboka mailomelo a nisokafana ny trano io i dokotera miaraka amina sorta kely am tsy valany eo ambonin'ny farafaran'ilay anabavy pelopeloka iny. Zany hoe le anabavy zany nandoka nitsoka miaraka tamin'ny vola, de le lehilahy izay dokotera io izay sakaizany io a maty tao an-tranony tao, de le vady be no nakan'le fatin'le lehilahy tao an-tranony rafivaviny. Rehefa tonga am'izay ny fotoam-pivavahana tam'le namoaka an'le faty, de hoy le mpitoro-teny tam'izany manao hoe sambatra ny maty de zay maty ao amin'ny tompony, tsatra am'izay sasarana izy fa niasany no nanaraka azy. Maty tamperinasa nefa i dokotera io, maty tamperinasa i dokotera io,
ray iza zany no ray nakan'le izy de nivakina tam'izany moa izy moa zany de nanao asa lehibe ohatran'izao efa voarakitra anatin'ny boky volamena ny anarany izy de nividy tôle Simon Zoton no nividiny tananamboarana an'le eglizy iky say ohatran'izao iny na tam'le asa fiantrana zay natao tary tam'le nizarazara sakafo ho an'ny kambotsy sy ny mahantra iny de nanao asa be izy ka ankehitriny izy mino sy matoky aho zany le mpanompon'Andriamanitra fa eo akavanan'Andriamanitra taitra ataovy sereo pastera ataovy sere pastera oa na tsony ray no dia amin'ny any igny olona maty tamperinasa iny tsy maty tao amin'ny tompo le olona fa le mpanompon'Andriamanitra zany mangetaetan'le fararakitra de mamandalitra an'le olona de rehefa nareo tsara am'izany ohatrany kantony hoe mampirisika an'le fianakaviana velona mampirisika an'le namany zay mbola velona itoy andeha eo anatina fiainam-pahadalana indray ilay tory-tenan'le mpanompon'Andriamanitra ary zany no anisan'ny zavatra zay anairako anao raha lasana baviko amin'ny tompo fa ho ambadika ny fahafatesana andeha moa jerevantsika ny ateo amin'ny bokin'ny Hebreo raha sitraka ao indrindra vadimo baibolinao ity oa tsy de tory-teny fitoriana matetika izy ty fa ohatrany tena misy fanahy mampirisika manokana anay mila fantatrao raha lasana baviko amin'ny tompo ty fa tsy tea mandalitra anao izahay ekena hoe anao vavaka délivrance be tsika ny amin'ity asabotsy ity anao vavaka goavana tsika anao vavaka fanafana fa ilaina koa nefa ianao mba mila mahafanta-javatra ihany anao ao anatin'izao vanim-potoana zay iainantsika ketrin'izao io zao le zavatra zao le teny voasoratra aty amin'ny bokin'ny Hebreo toko fasivandiny fa fito amby roapolo zao ny voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy ary tahaka nanendrenan'ny olona ny hofatiny ray mandeha ary rehefa afaka izany de isy ny fitsarana de tahaka an'izany koa Jesosy Kristy rehefa natolotra indray mandeha nitondra ny otany maro de iseho fanindroany tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjeny ozy izy eo amin'ny 27 hoe tahaka nanendrenan'ny olona ny hofatiny ray mandeha ary rehefa afaka izany ozy de isy inona isy ny fitsarana zay le miteniko aminao hoe aza matahotra ny hofato fa matahora itsika ny maniny ny overy matahora ny overy satria hoisy fitsarana goavana zay ataon'Andriamanitra ao arina ny fahafatesan'olona anankiray ka za te tena milaza manokana indraindray tsika ny tonga ao anatina trano fivavahana maheno ny voninahitr'Andriamanitra amin'ity resaka délivrance am'izao fiangonana misy atsika izao amin'ny fiangonana maro samihafa de miazakazaka ny olona mitady vavaka fametran-tanana miazakazaka ny olona mitady an'ny pasteur X mitady an'ny pasteur Y mba hitondra fampaherezana ho azy mba hivavaka ho azy mba hametran-tanana ho azy nefa izy mbola mialokaloka ao anatina fiainam-pahotana rahalahy anabavy androany Andriamanitra manaitra anao amin'ny alalan'izao toriteny zao na tytsika na tsy tytsika tsy maintsy hiantrika ny fitsaran'Andriamanitra itsika ny ray andro any ary misy amin'ny olona ne misy mazay madama anankiray zay tadidiko tsara narary izy io atao amin'ny ilakibony ato misy zavatra marary manentaina azy tena mangiry firy aminy mihitsy io zavatra io efa maty vady io madama io fa efa mananjanaka anankiray kosa nefa fa roa taona tahorinan'ny fahafatesan'ny vadiny araka ny filazany ady mivavaka azy eo mivavaka azy eo de ohatrany tena misy fanambitsika mihitsy atao anatiko hoe ataovy akaity madama io ataovy keridaminy de nanazavazavatra taminy teo de dévoilé mo secret tao ampony tam'izay fotoana zay tomany satria tonga de vaky faminanina te daholo ny fiainany vadin'olona zany no mamely azy volany vadin'olona zany no iregleny ny hofatranony iregleny ny écolaziny zanany ary tsy vitan'izany fa ny mamany any koa ny reniny any koa de raiko tsy kombakomba am'izay toetrandemonony zanany vavy zay inona ny zavatra ny tranga tratra ny karaza raha retina am'izay zay le mahatonga an'ilay atao amin'ny ilakibony tato marary de hoy amantsy azy io ivavahana androany sitrana fa tena zava-vonokana anao zao mantsy ny zavatra tsara ho fatatsika raha lasana bavy ataoko entre parenthèse ty itsika ny olombelona io de mizara anankitelo samihafa âme corps esprit averiko âme corps esprit itsika ny olombelona io mialatsiny aminareo vehivavy ny vehivavy de tahaka na dépôt anankiray izy epetrahana âme amin'ny teny bek de hoe dépôt d'âme ny vehivavy ohatrany hoe
ty zao téléphone ty de misy ty disque dur atao anatiny ty téléphone ty ato de iny disque dur iny zany no itehirizany zavatra atao anatiny ty téléphone ty zany hoe ny application rehetra ny données rehetrarehetra de atao anome ohatra akaiky ihany koa ohatra zany tranombarotra anankiray épicerie anankiray fa misy kosa ny toerana zay fitehirizan'entana zay nga mamalaza azy ao ery tsaramaso ao ery café ao ery jirofo ao ery votabia ao ery akondro ao ery sognambo ao ery iza daholy regny akao daholy regny de ny zavatra misy mifona tompo fa manazava pasteur ahitanao ny tany fatakaranao any Jehova ny firaisana aranofo de akarazana tetezana anankiray izay afana mametraka ny fana ao anatina olona anankiray azavaiko misy kokoa raha ity ohatra ity madame X ity ohatra ity madame X ity ao anatin'ny fotoanany fahatany rany tsy mbola manana programme anambady izy miaraka amin'ity lehilahy anankiray ity raha misy diabète ity lehilahy ity amin'ny fotoana miray aranofo aminy ity lehilahy ty de le aretina diabétika tamin'ity lehilahy ty de atina tsy tiny tsy maintsy miditra ao aminy ao amin'ny alalany firaisany eo amin'ny fanaony mpivady zany misaraka amin'ity izy de miaraka amin'ity lehilahy misy prostate indray ohatra misaraka amin'ny lehilahy faharoa izy miaraka amin'ny lehilahy fahatelo ohatra hoe mpangalatra gaigla miaraka amina lehilahy faefatra izy ohatra hoe mpisarasara vady matetika mpisolosolo vady matetika tonga amizay raha ny fotoanany anambady amizay izy ray andro any tsy haiko hoe fa firy taonany izy tofita ao anatina tokantrano na tiany iny vehivavy iny na tsy tiany iny vehivavy iny de ireo karazana rana fahotana rano loto rany aretina tamin'ny olona zay nireha taminy amlota voalohany iny na tiny na tsy tiny de tsy maintsy transféré any amle vadiny ary transféré ihany koa amle zanaka an'izy mivady amin'ny vanim-potoana de gaga amizay izy rehefa tonga ny fotoanany zany mahatonga amizay hoe amin'ny fianakaviana ohatrany tsy de misy manana aretina diabète zany fa gaga izy mahita an'le zanany misy aretina diabétika gaga izy mahita an'le zanany misy aretina prostate gaga izy hoe inona ny mahatonga an'izany zavatra zany mazava be raha lasa nabaviko amin'ny tompo fa ny vehivavy dépôt d'âme zany hoe nohony am'le lalam-pahotana zay nilazoran'le olona nampiditra an'le karazana asana fanamaloto tao anatiny tao izy kitsika nefa tadidio fa zanak'olombelona tera-behivavy tsikany tera-behivavy tsikany itsika misy fotoana tsy malala hoe inona ny zavatra zay nataon'ny ray aman-drenitsika ny tao fahavelony raha hoan'zay efa maty ray aman-dreny inona ny zavatra zay nataon'ny dadabe atsika ny reny be atsikany satria raha ohatra ka i lehilahy zay manambady an'io vehivavy io zany efa niarakaraka tamina vehivavy manamanana problème tambadika tany amin'ny fotoana tapa-kevitra itsofotra anatina tokantrano na tiany lehilahy tsy tia lehilahy ile fanamaloto tao anatin'le vehivavy sy efa niarany reo ao anatiny ao vo miray amin'ny vadiny izy ohatrany mamindra zavatra ao anatin'le vehivavy izay zavatra zay no anisan'ny antony tonga an'le zavatra narary tato anatin'ny kibon'le vehivavy satria i vadiny io mampirafy manambady lehilahy io sady mbola miaraka amina vehivavy hafa nefa mbola miaraka amin'ny tena-bavy zay mila fametran-tanana ity nazavaiko tsara tamin'izay Andriamanitra androany afaka manasitranao eo no eo ary tsy nray tsindro mahita olona tratrana retina vavahana sitrana ny masque jaune mahita vonahitra ho antompo olona tao anatin'ny fiangonana zay noetiko inona zavatra antragno manana problème hernie le zanany lahy fa rehefa ny vavahana sabata tsara niandro tam'izay fitombavaka vavahana de nody le madama miaraka tam'le zanany sabotsy arivan'iny niditra tao an-tranony tao Andriamanitra nanao opération tsy tamaso tonga ny latsinan'iny andeha nanao contrôle tany amin'ny docteur tany izy nefa le docteur zay efa nandehanany taloha efa nilaza hoe tsy maintsy opérena ty zanakanao ty ho an'Andriamanitra ny vonatra seka lasa nitokitoky le docteur hoe mitombona ve zany zavatra zany zany hoe Andriamanitra afaka manasitrana olona eo no eo fa tsy afaka manafaka olona eo no eo izy fa miandra izay hevitra olona aloha ka nanontany an'le madama tam'izay nazavaiko teny zavatra misy mila misaraka amin'ny fahadalana sy ny fahotany ianao satria tsisy dikany amin'Andriamanitra manasitrana an'ity aretinao anao ty de zao tsara ny teniny tamiko inona ndray pasteur zany no ataoko izy andray ny amelona anay de jerevanao am'izany de za moa izy moa milalao aretina moa izy fa nazavaiko aminao ny zavatra tokony ataonao bon anjaranao no mandray fanapahan-kevitra fa isorako an'Andriamanitra moa rehefa nandeha tona fa nidofitra tamin'ny poto tany ihany izy tonga saina ihany de nisaraka tamin'le vadin'olona ho an'ny tompo vonahitra fa moramora ho azy na afaka azy niala le zavatra tao anatin'ny kibony tao tena riavako tsika ny mpanompon'Andriamanitra indrindrandrindra
itsika ny mpiakatra ambony pilipitra choral, itsika ny mpanao tony blues fotsy tony ery diakony décon pasteur alasteo indrindrandrindra mpitory filazantsara catéchiste révérend, itsika ny mpanao protocole, itsika ny groupe d'accueil mpanao asa fanimpona maro samihafa teny amitsika ny aralasana vavy aloany aza matahotra an'io faty anao fa matahorana io very amin'ny vanim-potoana tsika ny tsy miala ao anatin'io lalam-pahotantsika an'io ao ambadika ny fahafatesana hiatrika problème goavany ianao satria any amin'ny tontolony any ankoatrany raha tadidina tsara tantarany Abrahama sy Lazarus le mpanankareny i Abrahama maty ilay mahantra maty taiza le nahitana le mantra teo ohatratrany Abrahama na eny fiadana na eny fitsarana ekena hoe nahantra velona izy tety amboniny tany fampianarana vaovao ndray makasika an'iny fa ilay mpanankarena kosa dia nahatsapa tao anatin'le afo zay nisy azy hoe tenyreo mba teneny Lazarus hidina any ambany aka rano amin'ny tendry tanany dia ametraka rano aty amin'ny lelako aty fa mafana loatra ny zavatra zay iainako ato ty zany tsy maty ny émotion, tsy maty ny sentiment, tsy mbola maheno mbola maheno fahatsapana le toe-batana na de fany amin'ny ao ambadika ny fahafatesana aza le olona izay indrindra raha lasana baviko amin'ny tompo no ny am'izany indrindra no anisany antony na niran'Andriamanitra ny Jesosy tety ambany masoana tsy tian'Andriamanitra ho very ny zanak'olombelona, tsy tian'Andriamanitra ho very ny zanak'olombelona. John 3:16 am'izay nanambara fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao de nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana n'le fiainana mandrakizay. Noho tsy fahazakan'Andriamanitra an'le olona ho very zay zany nandefasana an Jesosy. Ary zany ange niantona ny tananao anay amin'ity fitombavaka ity. Tianao ange Jesosy. Tsy tonga andeha andatsanao Andriamanitra. Tsy tonga andeha ampitsikafona ny fahotanao Andriamanitra. Fa tonga mba izara fitiavanao anao. Ka ho anao zay mbola matsapa tena atao ao zay hoe miainao anatina fiainam-pahotana, miainao anatina fiainam-paratsina, te hialy anao anatin'io zavatra zay mahazo anao io tongava amin'ity asabotsy ity. Fa ho isy vavaka fanafana afahana mampandray an Jesosy anao ary de ho hitanao fa manomboka ho isy fiovana ny fiainanao. Voatsely akory misy an'ity lehilahy 12 taona voafatotra nafana maloto le ranamana PD le rahalahy gaga be mihitsy zao lehilahy ohatry zao veo se diplômé ve ho anao sa manahoana mbola mianatra pasteur ohatran'izao le zavatra misy tantarany tampoko temo de tena sorena mihitsy ny sofoko na eno an'le zavatra nresany nefa atao akory mo fa zay le zavatra mahazo azy teo afaka aveo arse teo afaka ozy pasteur ho an'ny tompo ny voninahitra ny vavahana le rahalahy ny vavahana le ranamana ny vavahana le ranamana de saorako an'Andriamanitra afaka alefa mamatotra azy ary de manomboka mahazo fiadanana tsara mihitsy izy ary manomboka maheno hoe avy ohatran'izao ve zany tsirona lehilahy zany satria nanao voadiono voavetivety izy vehivavy mo no nakariny fa tsy lehilahy ohatrazy sony de mazava ho azy zany fa délivré total le rahalahy. Inona moa tika tongavanao anatin'izany misy fahotana ndraindray manageja atsikany tsy resinao io zavatra io rahalahy, tsy resinao io zavatra io, anampy anao Andriamanitra, tianao ange Jesosy mateo amin'ny azy ary atsika am'izao mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fankalazana ny herin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty, herin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Tianao Jesosy hitondra zava-baovao eo amin'ny fiainanao ndray Andriamanitra. Ka tongava ao anatin'ity fotoana ity amin'ity asabotsy ity vavaka goavana zay todisy ny ety amin'ny espace vanioly koa paradise teo aloha ampitan'ny bazary may ankirihiry ety amin'ny trano vana Vahao ny Oloko mangarano faharoa. Anao vavaka isikany tena anampy anao zahay, anampy anao tena anampy anao zay. John 14:6 de milaza za ihany Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Za ihany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka mety misy lalana zay nale atsika ny hatramizay mitarika anao anatina fampitena, mitarika anao anatina faravana, mitarika anao anatina blocage reste Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao fa izy ndray no hitarika anao anatin'ny lalana marina, hitarika anao anatin'ny fiadanana, hitondra anao anatina fitsaharana. Vavolombelona maro tompo rahalasana bavoko amin'ny tompo nefa eninao tamin'ity fahita lavitra ty zay amin'ny asa magaga zay nataon'Andriamanitra. Torinao ndray zao mba hite hafana, mba izahay indray no anao bravo fa manasitrana anao Jesosy, manafaka anao Jesosy. Raha misy aretina vokatra ny fijagajangana zay mahazo anao tongava amin'ity asabotsy ty mety anakasarotanao any mety misy vai tena eninao mangiry firy tena manaintaina ny vatatenanao
isitranon'Andriamanitra ianao. Ho anareo vehivavy zay manana antony problème any aty amin'ny tranonjaza ty, manana problème tony manao règle douloureuse foana, manentaina foana izy fa tonga ny fotoana ny fadimbolana anao, asana fanaza ny zavatra zany, fa izay mihitsy ny antony anaovana an'ity fotoam-bavaka lehibe zay ho ataontsika ty. Ka hitanao any Andriamanitra mandroso ny fotoanantsika ny mino fa misy zavatra azony fananao ny raisina teto zay. Raha io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy tafapita ny teny nampianatra anay anao fa tsy tokony atahotra fahafatesana izay fa tokony atahotra ny overy. Ta io Andriamanitra ny nisambatan'olona andray tsara ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fotoana lehibe zay totsaintsika ny amin'ny asabotsy izao ety amin'ny espace vanioly koa paradise teo aloha sy mangarano faharoa hitanao any Andriamanitra mametraka veloma finaritra ho anao ny lelan'Andriamanitra Pasteur Teddy Andronique. Tahin'Andriamanitra tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefety tsy mba asitra.